Miarahaba anao ny tokantrano any amin'ny alalana fandaharana inverse. Fandaharana izay natokana ho anahy, natokana ho anao, natokana ho antsika tanora mba ahafahana mandinika ny soratra masina. Fa maninona no dinihana ny soratra masina satria misy fanontaniana izay sarobaliana. Apetraka ao ny apetraka ao ary izay ilay rahantsika mandinika amin'ny alalan'ity fandaharana manokana ity. Manomboka androany izany manasa anao sahady mba hanaraka tsy tapaka ny fandaharana isaky ny amin'izao ora izao. Manambahiny fandaharana amin'ity androany ity ao anatin'ilay fandiniantsika lohahevitra manokana. Ato amin'ny ankavanako dia misy any Aina Soa, ato amin'ny ankaviako misy any Tatiana. Androany dia lohahevitra lehibe no diniantsika. Dia manao hoe hafa indrindra i Jesosy. Tena izany mahita hoe lohahevitra tena intéressant. Ary izay no mahatonga reto vahintsika reto izay hiaraka hifampitafa amintsika ao anatin'izao fandaharana izao. Fanontaniana avy hatrany no andeha hanomboantsika izao fandalinana izao. Dia ilay hoe nareo efa mba mahatsapa an'izany atao hoe fiadanana izany. Ohatry ny ahoana ny atao hoe miadana raha ianareo no anontaniana. Ny antony mantsy dia anisan'ny zavatra katsahana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ty atao hoe fiadanana ity satria miaina anatin'ny rotoroto sy ny korontana ny mponina ataontsika hoe ny vahoaka iray manontolo mihitsy ka efa nisy fotoana ve natsapanareo an'izany hoe fiadanana na hoe miadana zany. Misokatra ao antsika avy hatrany ny adi-hevitra. Maro indrindra izay voalazanao izany fa ny olona rehetra amin'izao samy mitady an'izay fiadanana izay ary nataoko raha hoe natsika eo miresaka eto izao samy manana ny ahitantsika an'izay fiadanana izay. Amiko manokana mahatsiaro miadana rehefa milamina ny saiko. Mahita filaminan-tsaina, mahita fahasambarana. Fa indrindra moa rehefa hoe misy ny vola tena hoe misy fiadanana. Tsy haiko Tatiana hoe manahoana rehefa fotoana ohatrinao ianao mahatsapa an'izay hoe miadana izay? Raisiko mihitsy ilay hoe rehefa milamin-tsaina teo, aminahy izany ilay miadana rehefa ianao tsisy ahia. Ohatran'ny hoe tsy misy olana fa mandeha tsara ny zavatra rehetrarehetra. Nefa ny amin'izao fiainana izao hitanao mihitsy amin'ny zavatra mitranga eny hoe misy foana izay olana kely izay na hoe izay fisiana ahia na tebotebo izay manala an'ilay fiadanana. Fa miadana kosa nefa rehefa tsy misy an'izay, ohatra hoe rehefa matory dia tena hoe milamina ianao, tsisy eritreritra be hoe hamaha problème ary na olana ary fa ao anatin'ny tena ilay hoe tsy fisiana ahia mihitsy. Azo raisina ve zany hoe ny tanora zany ohatran'ny hoe miadana satria ataoko hoe tsy dia misy problème firy. Satria ataoko hoe ho an'ny olon-dehibe zany zao dia anisan'ny olana ilay hoe mbola mitady sy ihany fa hoe ianao zany tanora dia ohatran'ny hoe tsy dia misy problème satria presque efa misy zavatra eo aminao raha ohatra hoe eo amin'ny ray aman-dreny ohatra. Fiadanana ve zany izay? Raha raisiko amin'izay hoe adi-tsaina izay marina mihitsy hoe raha oharina amin'ny olona efa nahazo azy taona mety hoe tsy dia misy adi-tsaina loatra angamba za ve? Nefa tsy tanteraka ilay fiadanana fa misy fahasahiranana kely foana izany. Mankasitraka anareo amin'izay valiteny izay fa eo am-pianonanareo miteny dia ohatran'ny mahatsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:20 satria misy teny ao zany izay manome antsika ihany koa izay définition an'ny hoe fiadanana izay. Jaona 4:20 ka ny andininy 7:20 dia misy hoe fiadanana no avelako ho anareo. Aika zany misy fiadanana mihitsy avela. Raha mandinika an'io 7:20 tsika dia ohatra izy hoe aza malahelo na matahotra ny fonareo. Raha hoe raisitsika zany le définition an'ilay fiadanana dia hoe tsy fisian'ny olana, tsy fisian'ny tahotra, tsy fisian'ny ahia amin'ilay niresahantsika teo. Fa ny fanontaniana mety hipetraka zany dia le hoe ny fivavahana ve manome an'izay fiadanana izay? Ataoko angamba hoe izay mihitsy ny antom-pisian'ilay fivavahana, mikatsaka an'izay fiadanana izay na fivavahana inona fivavahana inona. Satria ny fototra iaingan'ity foto-kevitra hijoroana fivavahana ity dia avy amina fanontaniana anankiray mipetraka hoe aiza marina moa no tena misy fiadanana, ahoana marina moa no tena momba n'ity fiainana ity. Ary famalinan'izay na hoe fitondrana vahaolana ho an'izay
no mahatonga an'ireo foto-kevitra maro samihafa izay mamaly an'izay mety ho fanontaniana zay. Ny zavatra misy manko mebetsaka le antoko-pivavahana misy satria araka ilay tenenao zay hoe mety noho izay hoe fikatsahana fiadanana zay avokoa ve zany Zay indrindra mantsy. Eo amin'izay antoko-pivavahana maro samihafa zay mihitsiny. Moa ve ireo antoko-pivavahana rehetra ireo rehefa mikatsaka an'izay fiadanana zay dia tena mahita fiadanana marina. Misy mantsy foto-kevitra milaza hoe tsy mahita fiadanana ianao raha tsy manao fivadikanina. Tsy misy fiadanana aminao raha tsy mandeha mitoka-monina any lavitra any tany foana mihitsiny tsy haiko hoe mivavaka ve satria moa fivavahana dia resahantsika hoe mivavaka any tany foana ianao tsy misy fiadanana raha tsy manao an'izay. Misy koa nefa ireo milaza hoe raha tsy manao asa soa be ianao tsy mahita fiadanana mihitsy ary raha tsy miezaka amin'ny herin'ny tenanao manokana dia tsy ahita an'izay fiadanana izay. Dia eo ilay fanontaniana hoe moa ve izany ny fivavahana rehetra dia ahita-piadanana mahita fiadanana daholo ve amin'ireny ataoko hoe atoko-pinoana maro samihafa izay samy mitady an'izay fiadanana izay. Raha eo anatrehan'izay aloha dia andeha isika hifantoka kokoa eo amin'ilay hoe fivavahana kristianina izay hoe mifantoka eo amin'ny Kristina Jesosy hoy isika. Raha isika ray ianareo satria miresaka tsika eto ny amin'izay hoe antoko-pivavahana kristianisma izay satria raha ilay nivakiantsika teo ilay Jaona 4:17 teo dia Jesosy mihitsy no miteny an'ity teny ity ilay hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Manome fiadanana mihitsy ilay Jesosy izay ivon'ny fivavahana kristianina. Ahoana no mety fahitanareo an'izay, mamaly an'izay hoe mirepondre amin'izay hoe manome fiadanana izay ve ny fivavahana kristianina. Izany hoe misy fiadanana anankiroa samihafa zany. Raha le toerana tokony andinina eto mantsy izao dia hoy izy hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Izay indrindra manko satria hoe misy fiadanana zany omeny izao tontolo izao fa misy fiadanana indray omeny Jesosy. Dia eo amin'izay fiadanana anankiroa izay raha ataoko hoe fiainana ety ambony tany iza moa tsy maniry an'izany hoe hanam-bola be zany. Fiadanana anie izany iza moa tsy maniry hoe hanana fahasalamana, hanana an'izao rehetra izao izay rehetra ilainao, tsy misy mahaory ianao. Ao anatin'izay hoe fahitana fiadanana izay koa mantsy ny tsy fahitana fahoriana. Nefa izay zany fiadanana omeny izao tontolo izao. Fa ilay fiadanana omeny Jesosy kosa ambonin'izay ve akoatran'izay mihitsy ve sa zavatra fanampiny. Ka eo amin'ilay hoe izao miresaka hoe tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao, samy manana ny mety ho heviny mantsiny. Dia eto amin'ity tany ity zany hoe izao ny ahitana fiadanana, mety misy miteny hoe tsika moa tanora, mety misy any amin'ny fiarahamonina eny miteny hoe mila misotrosotro kely izay vao mahita fiadanana, na hoe mila mandeha mihirahira mba hita fiadanana. Samy manome izay heveriny ho lalana mandeha amin'izay fiadanana izay. Na ny fivavahana ny resahantsika teo ary dia ohatrany hoe manome hoe ity ny lalana andehananao, ity ny zavatra ataonao mba ahazoanao an'ilay fiadanana. Nefa Jesosy zany tena miteny mihitsy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Izy mihitsy nefa manome an'ilay izy zany hoe izy mihitsy zany ny lalana. Ny zavatra tiako tsindriana kely dia ilay hoe nametraka ianareo tamin'ilay zavatra nyresantsika teo hoe misy fiadanana katsahana eto amin'izao tontolo izao. Dia ohatrany mahatsiaro zany amin'ilay tantara ataoko hoe ilay vehivavy teo am-patsakana na i Solomona ihany koa satria nisy fiadanana ny katsahana nareo olona amin'ny baiboly ary. Dia ity vehivavy ity izao ohatran'ilay mandretsika ilay teo am-patsakana ny amin'ny Jaona 4:4 dia nanambady maromaro nanambady 5 izy. Ineny nary zavatra tsikaritra zany tao anatin'izay misy zavatra nitadiavany tao. Dia izy zany izao ohatrany hoe raisitsika ohatrany hoe raha ny fiainantsika mahatanora zany dia mety misy fotoana mitady an'izay fiadanana izay amin'ny fitadiavana hoe aiza no ahitana olona mety hoe afaka mi-combler vide. Dia izay mihitsy zany ilay asehon'ilay mameno an'izay fampanganao aminao izay. Matoa zany ianao mitady dia misy banga tsy ampy. Dia eo zany ilay mahatonga anaty anindro hoe anisan'ny zavatra tsara ho marina zany izay hoe ilay mahatonga an'ilay fikatsahana ingy zany ilay mahatonga ilay hoe misy zavatra tsy ampy eo amintsika. Dia izay ilay ezahana tadiavina eo amin'ilay hoe eo amin'ny namana
eo amin'ny fisososoana kely, fitadiavam-pahafinaretana eo amin'ny firana, zay Mitady vola. fitadiavam-pahafinaretana, mitady vola. mety hoe ihany koa ny ahitany fiadanana Le manam-bola mihitsy. le manambola mihitsy. Fa andehantsika hifantoka eo amin'ity le hoe fiadanana omeny Jesosy ity. Hoe inona moa le mahatonga ny Jesosy ho tena hoe manome fiadanana feno. Satria raha mijery an'ity toko sy andiny ity zany, dia tena hoe tsy mitovy amin'ireny izy le fiadanana omeko anareo. Misy fiadanana ange zany amin'ireny, fa ity fiadanana ity hafa mihitsy. Ahoana no mety afaka anazavanareo amin'ny zavatra efa niainana ity hoe fiadanan Jesosy ity? Raha hoe le fiadanana misy amin'izao mankony a, raha le tenenina hoe avy amin'izao tontolo izao, le atolotro izao tontolo izao, toa mandalo ihany. Misy fotoana zany ianao tena misy fahatsapana hoe za zany tena milamina e. Tsisy problème mihitsy aho zany, milamina zavatra rehetra. Nefa rehefa mandeha ny fotoana rehefa avy eo a, dia iny fa tonga indray misy olana mila vahana. Tapitra hatreo le fiadanana. Tapitra hatreo le fiadanana nieritreretinao ho efa fiadanana. Dia nefa ny ambonin'izay, mihoatra lavitra an'izay zany ity fiadanana resahana eto ity, izay tena katsahana rehetra satria za mino fa fiadanana maharitra no tadiavintsika fa tsy fiadanana mandalo. Dia izay no vahaolana an'ity voalaza amin'ny toko sy andininy eto ity. Ary io fiadanana omeny Jesosy zany a, fiadanana ao anaty. Fa tsy hoe zavatra mandalo ohatry zavatra fiadanana omeny zao tontolo izao moa koa zany ilazan'ny baiboly anazy teo hoe matory ianao izao manana fiadanana anie ianao e. Fa rehefa mifoha avy eo ianao dia verina daholo tao an-tsainao foana ihany le olana rehetra sy ny fiainana eto an-tany. Fa hoe le fiadanana omeny Jesosy zany hoe maharitra ao anatinao ao. Ny zavatra tsara marihana ihany koa zao amin'ity toko sy andiny ity dia le hoe Jesosy mihitsy no manome. Manome zany hoe satria le fiadanana resantsika voalohany teo moa zavatra tadiavinao. Tsika misy no ianao no mikatsaka. Hoe aiza ny lalana, aiza le ahitana fiadanana io. Misy hira izay misy moa tena miteny zany hoe aiza no ahitako fiadanana. Zany hoe tadiaviny mihitsy le izy zany. Ary manao zavatra mihitsy mba azahoana n'le izy. Fa nefa raha ny baiboly zany nijerena raha le toko sy andiny vakintsika teo, dia le fiadanana kay zany Jesosy manome. Fanomezana fa tsy zavatra hoe tadiavina. Ka eto zany dia efa zava-dehibe ny atakarantsika an'izay hoe le fiadanana kay omeny Jesosy fa tsy hoe tadiavina. Satria raha le hoe tadiavina izy zany raha le niresantsika teo dia mety zavatra mety horitra ihany. Fa ilay omena amin'ny fomba ahoana ary mety hoe fahatsapanao an'izay hoe omena. Satria raha zavatra omena koa tsy raisina dia mety ahoana ny fisehoan'izay. Ka eo amin'izay fisehoan'ny resahanao izay mihitsy mantsiny, efa nisy tantara voarakitra maneho an'izay hoe fanomezana izay dia nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy hoe tsisy atao akory Jesosy dia hoe andeha ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Fa misy antony mihitsy nahatonga anazy nandeha teo, misy zavatra resena teo. Nataoko fotsiny ary hoe ny fiatreretantsika hoe ho faty tsika dia efa tsy mitondra fiadanana ho antsika izany. Ary anisany no niresen'i Jesosy tamin'izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izay fahafatesana izay. Ary noho izay fanomezana nataony izay no mahatonga antsika hoe manana antoka hoe tena io tokoa fa nomeny ilay fiadanana. Jaona 3:16 io zany. Ary nomeny maimaim-poana io fiadanana io. Nomeny maimaim-poana ho antsika fa lafo taminazy. Satria raha le Jaona 3:16 zay no jerena dia ilay hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalay tokana. Nomeny mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mampatsiahy ihany koa nefa ny ao amin'ny Jaona 4:20 ny andinin'ny 2 ilay hoe Jesosy no miteny hoe izaho lalana, fahamarinana, fiainana. Miverina amin'izay ihany zany hoe ilay hoe Jesosy nanolotra ho antsika. Izy nefa tsy vitany hoe nanolotra fa izy mihitsy no lalana. Tsy hoe nanome lalana zany izy fa izy mihitsy
no lalana. Zany hoe makeo amin'ny Jesosy mihitsy zany. Zay mihitsy. Makeo amin'ilay lalana. Makeo amin'ny Jesosy mba hahazoana izay fiadanana izay. Zay zany ny fomba andraisana anazy. Satria ilay resakantsika teo hoe raha fanomezana moa tsy misy mandray, Verimaina fotsiny. toa tsy misy vidiny ihany koa zay. Fa mba hahafahanao mandray zany dia mila makeo amin'ny Jesosy ilay lalana, mifantoka amin'izay zavatra nataon'izay mba ho antoka ho anao ilay izy, amin'ny fandresena an'izay mety hoe olana rehetra zany e. Satria raha ny fahafatesana hoe faratampon'ny olana ataon'olombelona zany e, faratampon'ny fahoriana. Ka raha izany mihitsy ara moa zany no resen'i Jesosy, dia na inona olana eo amintsika, satria eo amintsika hisy olana foana raha mbola eto amin'izao tontolo izao. Ary misy an'izay toko sy andiny izay mihitsy eo amin'ny Baiboly, ao amin'ny Jaona toko 7:30. Toko 4:40. Toko 4:40. Jaona toko 4:40 andiny 7:30. Misy an'izay indrindra hoe za efa naresy izao tontolo izao. Zany hoe ireny fahoriana iainantsika ireny zany efa resin'i Jesosy. Karaha tsy maninona, aleo izay mety mihitsy izay. 4:40 ny andininy. Andiny 7:30. Ny andininy 7:30. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naharesy izao tontolo izao. Ireny fahoriana tsy izay manapaka ny fiadanantsika ireny zany efa resin'i Jesosy. Ka raha manantona an'i Jesosy tsika zany dia mahazo matoky fa ahazo an'izay fiadanana omen'i Jesosy izay. Raha fitiniko zany ilay zavatra rehetra voalaza dia ny azo ambara dia hoe ety amin'ity izao tontolo izao andalovanao iainantsika ity dia misy fahoriana mihitsy. Tena misy. Tsy hoe tsy misy ilay fahoriana. Misy ilay fahoriana. Fa raha ilay toko sy andiny izay nivakiantsika teo dia ilay hoe mba hanananareo fiadanana amiko, fiadanana ao amin'i Jesosy. Misy ilay fahoriana ohatrany hoe samy miatrika problème zao ihany, samy tsy afa-panadinana zao ihany. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia afaka kokoa ny fiatrehana ny tsy fahombiazanao izy. Izay ilay izy hoe lasa tsy mamoy fo zany ianao. Mety misy olona zany tonga dia hoe tsy afaka baky izy na amin'ny double izy dia ohatrany hoe tena fahoriana zany. Fahoriana tapitra mihitsy ny fiainana. Fa eto zany mampianatra antsika ny Baiboly hoe rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia lasa misy fanantenana. Ary izay ngamba ny tena mahavaly an'ilay hoe hafa indrindra Jesosy, satria tsy mitovy amin'izao rehetra izao. Tsy mitovy amin'ilay fiadanana omen'ny izao tontolo izao. Satria ireny zany mandalo araka ilay efa niresahantsika teo moa zany izay. Dia izay mampiavaka an'ity ao amin'i Jesosy ity. Hafa mihitsy Jesosy. Satria na ny hevitra heverana antsika io dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Andeha ary ho fitinitsika ho amin'ny any an-tokantrano ny zavatra izay niresahantsika teo. Raha aravina izany rehetra izany dia izao: mandalo fahoriana ianao amin'izao fotoana izao. Ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy miteny hoe raha mpivavaka akory ianao dia tsy handalo an'izy ireny. Fa hoy izy hoe mandalo ianao fa ao anatin'ny zavatra andalovanao dia misy fanantenana amin'i Jesosy. Ary mino fa io fahoriana izay andalovanao io dia Jesosy efa nandalo an'io. Ary hoy izy hoe izaho efa naharesy izao tontolo izao. Izany hoe io fahoriana andalovanao io tsy hanafitra anao mihitsy io. Amen. Amen. Fa mampahery anao amin'ity androany ity mba hanantona an'io Jesosy io izay manolotra fiadanana. Inona moa ilay zavatra natolona anao? Tsy fiadanana ihany anie fa nanolotra ny ainy anie izy. Efa natolony ny ainy ho aisoanao. Ary raha zavatra nanolorana ny ainy izany dia zavatra fantatra hoe sarobidy aminy. Ary na dia ny fahatsapako fotsiny aza fa nisy olona nanome ny ainy ho anahy dia efa entiko ahatsapana hoe zavatra sarobidy aminy aho. Ka eto zany te hampaheranao ny tokantrano any fa sarobidy amin'i Jesosy ianao. Nanolorany ainy ianao ka na inona zavatra andalovanao dia efa fantany ary efa nialo lalana anao izy eo amin'io lalana izay andalovanao io. Dia mampahery be ity ilay hoe matoki nefa matoki ao anatin'ny fahoriana io fa izaho efa naharesy.
ka tiako raha hiaraka hiteny aminay telo mianadahy ianao amin'ity androany ity hoe hafa ihany Jesosy. andeha averintsika miaraka le izy Hafa ihany Jesosy. Ka izany indray no mamarana ny fandaharantsika amin'ity androany ity izay nandiniantsika ny aloha hevitra hoe hafa ihany Jesosy. Mino aho fa tao anatin'ity fandaharana ity dia nisy zavatra niraisinao tany an-tokantrano tany izay ahafahantsika nifampahery teto misaotra ny aina soa, misaotra ny taty anahy izay nanaiky io vahiny fandaharana inverse mampafantatra antsika fa mbola mety hoe ny fandaharana amin'ny fotoana sahala amin'izao dia miaraka andinika ny ten'Andriamanitra isika amin'ity inverse ity koa manasanao sady